Fisaorana sy fakasitrana no atolotra ho atsika rehetra izay manaraka tsy tapaka n'izao fandaharana izao ary misaotra an'Andriamanitra ihany koa izay manome atsika ny sakafom-panahy isan'andro amin'ny alalan'ny fampianarana tahaka nytony fampianarana itony. Miara-mianatra tsika amin'izao fotoana izao satria samy mba te handray na ianao manokana any an-tokantrano any na izay eto dia miara-mandray isika fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ny fahasoavana moa dia midina avy any amin'Andriamanitra ary miampita any amin'ny olony ary izay fahasoavana izay no ahafahantsika ihany koa mampandeha tsara ny fiainantsika na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy izay fahasoavan'Andriamanitra izay. Ka ny fiarahantsika tahaka an'izao dia fotoana ray hikorina ny fahasoavan'Andriamanitra ho tonga any aminao mpiaino zany. Ka hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo indray ary hivavaka asika tompo. Raha eo misaotra anao zay satria ny fahasoavanao dia tsy mitsahatra fa dia arotsaka ho isan'andro aminay tsiraray avy. Amin'ny alalan'ny fandaharana tahaka nytony fianarana soratra masina dia mikorina ny fahasoavan'Andriamanitra. Le fahasoavana tao amin'ny Abrahama, le fahasoavana niampita tany amin'ny Jakoba, le fahasoavana tao amin'ny Isaka tany amin'ny Josefa dia afaka hikorina amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Afaka manana anjara amin'izany zay tompo satria fahamarinana ny teninao ary natao zany fampianarana zany mba tena ho anay mihitsy, ho anay tsiraray avy tsy akanavaka. Koa mangataka ny fanahy masina dia ilay fanahy papahery mpampianatra tsara indrindra hanome fahazavantsaina fatakarana ho anay amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Andriany Aina Alvarez tafaradalana indray eto amin'ity onjapeo ny 93.8 MHz ity. Indrindrandrindra moa zany eto amin'ity Amitié TV ity. Inara Genesisy toko efa 7 pasteur tonga dia vakiko avy hatrany andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny tsodranon' Israely nanambarany izay toetrany zanany mirala avy. Ary Jakoba namorony zanany ka nanao hoe, namorony zanany lahy ka nanao hoe, mivory anareo mba hanambarako aminareo izay ho tonga aminareo any aparany. Miangona ka mandrenesa ry zanakalahin'i Jakoba, eny miainoa ny Israely rainareo. Ry Robena lay matohako ianao, eriko sy voalohan'ny tanjako. Mana tombo-pisandratana, mana tombo-kery, mandrodrotra toy ny rano ianao ka tsy hanatombo. Fa niakatra tamin'ny fandrin'ny rainao ianao tamin'izay nandrotonao azy, tamin'izany nandrotonao azy. Endre farafarako laka dia nikarana. Simeona sy Levi dia mpiralahy, fiadiman-doza ny sabany, aza makeo amin'izay koa ny foko ary aza miray amin'ny fiangonany ry fanahiko. Fa tamin'ny fahatezerany no namono ny olona ary tamin'ny fahasahisainy no nantrengotrengony omby. Ho voazony ane ny fahatezerany fa nasiky zany ary ny fahavinirany fa lozy zany. Ampiahaka azy eny amin'ny Jakoba aho ary anely azy eny amin'ny Israely. Ry Joda, hodareny ralahinao ianao, ny tananao amin'ny vozon'ny fahavalinao, eo koa keo natrehanao ny zanaky ny rainao, zanadio na Joda, avy miremby ianao anaka mamitsaka maro toy ny liona izy ary toy ny liom-bavy ka iza no anaitra azy. Ny tay-panjakana tsy ala amin'ny Joda, nantena fanapana eo amin'ny tongony, mandrapatonga ny silo ka no azy ny firenena. Mamatotra ny biriky ny tanora eo amin'ny tamboloboka izy ary ny zanaky ny biriky vaviny eo amin'ny tamboloboka tsara. Nanasa ny fitafiny tamin'ny divay izy ary ny akanjony tamin'ny ranom-boloboka. Mangamanga ny masony azony divay ary fotsy ny nifiny azony ronono. Zebulona amboron-dranomasina no nenany dia amboron-dranomasina fidodia-tsambo ary ny sistaniny ifanolotra amin'ny Sidona. Isakara dia borikenjana mandreo ny lelan'ny vala ary hitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany dia nanongilana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo mandohetra. Dana hitsarany olona tahaka ny anankiray amin'ny firenen'i Israely. Dana ho menarana amoron-dalana, ho bibilava misy tandroka ao an-dalana izy izay manaikitra mikitrokely ny soavaly. Kapotraka miantsilany ny mpitaingina azy. Ny famonjenao no andrasako Jehovah. Gada ny manao ny andehany hamorotra azy
fa izy kosa amely ny otritra. Asera dia avy amin'ny matavy ny fihinany ary izy no hiaviany anom-piny andrina. Naftali dia teravavy alefa manao teny mahafinaritra izy. Josefa dia sampana mahavokatra, eny sampana mahavokatra eo anilan-doha rano. Ny ratsany mananika mihoatra ny fefy. Nampahory azy ny mpitifitra dia nitifitra azy sy nanentsika azy, kanefa mateza hery ny tsipikany ary mailamailaka ny sandry tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakoba dia avy amin'ny mpiandry izay vatolampin'i Israely, avy amin'Andriamanitra ny rainao ka izy no amonjy anao, avy amin'ny fotoa ka izy no hitanao. Dia fitahina avy amin'ny lanitra any ambony sy fitahina avy amin'ny lalina izay mamitsaka any ambany, ary fitahina avy amin'ny nono sy ny kibo. Ny tsodrano ny rainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Fa eo an-dohan'i Josefy zany dia eo an-tapon'ny dohan'ilay nalaza tamin'ny ralahany. Benjamina dia modia mamiravira, no maraina ho mandreby izy, no ny hariva mizarababa. Ireo rehetra eo no firenen'ny Israely 12, ary izany no nilazany rainy taminy sy nitsofany rano azy, say miaraka ny tsodrano izay tokony ho azy avy no nitsofany rano azy. Dia nanafatra azy izy ka nanao taminy hoe, izao efa madiva angonany amin'ny razako, alevenao amin'ny razako ao dia ao anatin'ny zo izay any amin'ny sahany Efrona Etita, ao anatin'ny zo izay any amin'ny saha Makipela izay talifo Mamre any amin'ny tany Kanana, dia ilay novidiny Abrahama mba amin'ny saha tamin'ny Efrona Etita ho tany fandevenana. Tao no nandevenana ny Abrahama Sara vadiny, ary tao koa no nandevenana ny Isaka sy Rebeka vadiny, ary tao koa no nandevenako an'i Lea. Ny saha sy ny zo eo anatiny sy novidiny tamin'ny taranaky eta. Misaotranao pasteur Alvarez nitondra n'izay famakian-teny izay. Iresaka tsika pasteur amin'ity Genesisy 7:7 ty mahakasika ny atao hoe herin'ny teny na ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny, na ray aman-dreny ara-panahy na ray aman-dreny ara-nofo. Ny impact na ny fiantraikan'izay eo amin'ny taranaka sy ny génération izay mandimby azy zany, inona no fiantraikan'izay zavatra zay? Mety isy fiantraikany ratsy ve, na inona ihany koa ny fiantraikany tsara ao anatin'izany atao hoe herin'ny teny sy ny vokatra hoentiny zay eo amin'ny zanaka izany. Ny toko fahavalambefapolo pasteur Alvarez dia efa miresaka nio tsodrano, ary teo amin'ny toko fahavalambefapolo indrindra rehefa ndresantsika isenao farany hoe narary i Jakoba, dia rehefa narary Jakoba dia tonga i Josefa namangy azy, ary rehefa namangy azy Josefa dia ny zavatra nafinaritra dia izao, sitrana tampoka teo i Jakoba, ary tao anatin'izany ihany koa tsy vitany hoe sitrana fotsiny fa nahita nyreto zanany mirahalahy reto, zany hoe nisy fatakarana lalina be mihitsy tao amin'ny Josefa, tsy izy rery no namangy ny Jakoba rainy fa nentiny zanany. Fa nahagaga indray nefa ny antony tsy nentiny koa ny vadiny, tsy nentiny vadiny satria ny antony pasteur dia zao, io vadiny io manana kolotsaina Egyptianina, manana toetsaina Egyptianina ka ifandiso amin'ny eritreritry ny Hebreo ny fiainan'ity vadiny Josefa ty dia najaliny, fa ireto izy mirahalahy kely reto dia imana sesy Efraima no nentiny, ary dia nanomboka teo dia efa nanomboka ny tsofony rano, zany hoe niany Josefa zany ny tonga aloha ny tsodrano tamin'ny zanany. Ary ozy Jakoba raha tadidinao tsara le fanazavana manao hoe ento aty ozy imana sesy Efraima ho ataoko tahaka ny Robena sy Simeona sy Naftali moa le filazanao azy teo, fa famakitra azy indray hoe Naftali, samy manana ny fomba famakitra azy. Dia nitsofony rano zareo pasteur Alvarez, rehefa nitsofony rano izy dia nataony ohatran'izao, i Efraima tato amin'ny akavia, ny Manase Lamato tato amin'ny akavanana, fa navadika Jakoba ohatran'izao ny tanana, nataony croisé, zany hoe ny
nataony tany amin'ny Efraima zandriny lay tanany akavanana izy mantsy pasteur amin'ny tanana akavanana zany de mifono hery mifono fahefana Andriamanitra raha ohatra ka milaza momba ny tenany ao anatin'ny Baiboly de izy tsy miteny manao hoe tanakavian'ny avo indrindra fa ny tanakavanan'ny avo indrindra ny dika zay tanakavanan'ny avo indrindra zay de zany de hoe plein pouvoir mihitsy tena feno ny fahefana feno ny voninahitra feno ny fahasoavana de nataony croisé ohatran'izao le izy de lasa atao amin'ny Manase ny akavia ary atao amin'ny Efraima ny akavanana ina moa ny hevitra finosiny io ny hevitra finosiny io zao raha ohatra hoe antsika aty amin'ny testamenta vaovao de tandindony ny azo fijaliana tandindon'ilay azo fijaliana zany hoe fampiraisana le izy fampiraisana de le izy koa manambara an'le hoe ny testamenta vaovao de manambara an'le hoe zandry fa ny testamenta taloha le zoky nefa miara-miasy reo miara-ndraisana tsodrano reo de zay ny hevitra lehibe tena finosiny lay hoe lay izy ary rehefa jerentsika tokoa le izy de nanomboka teo no nanomboka ny tsodrano Jakoba ary netraika tamin'ny taranaka Josefa zay zavatra zay pasteur de i Efraima sy Manase nanomboka teo tsy zafy kely ny Jakoba tsony fiantso azy tandremo zany fianao raha miantso amin'ny Efraima sy Manase de tsy zafy kely ny Jakoba fa tena zanaky Jakoba mihitsy zay lay fanekena teo amason'Andriamanitra ary zay ny akon'ilay tsodrano fa izy io moa rehefa nandinitsika ny bokin'ny Apokalipsy 7 de nagaga fa tsy hita taondray amin'ilay taranaka roa arivo Israel ao anatin'ny firenena 12 ny taranaka Efraima fa i Manase ndray no ao i Manase sy i Josefa ny ao zany hoe azo antoka zany fa i Josefa nitondra ny anaran'i Josefa ndray Efraima teo ohatrohatr'izay le fipetraka izy pasteur Alvarez ivadika tsika amin'ny toko 7 satria fa mitipitina anay ne zany rehetrarehetra zany toko 7 tsika de melohan'ny nafatesan'ny Jakoba ny olombelona moa zany na manompo an'Andriamanitra azy de tsy maintsy maty foana ary rehefa maty ny olona anankiray ny tena marina ny olona anankiray ao amin'ny tompo de hoe modimandry pasteur modimandry eo amin'ny Kristy ary ny Baiboly nefa de mijery jereo tsara ny filazan'ny Baiboly pasteur Alvarez raha milaza ny filazany tsara de izy manao hoe Andriamanitry Abrahama ozy sy Isaka ary Jakoba de tsy Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona dikan'izay de izao mbola velona i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka na de nodimandry azy izy teto na de maty azy izy teto de fijeriny Jesosy azy de Andriamanitry ny velona izy zany hoe mbola velona zany zareo reo ka ny mpanaradia azy zany pasteur Alvarez de velona foana zany ary zay ny hevitra tsodrano ty satria raha mandinika ianao de reto taranaka Jakoba 12 mirahalahy reto de tsisy votsitra tamin'ny famonjena mihitsy reo nareo zany mahatonga le vanjerentsika tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ary azo heverina fa tsy hita ao anatin'ny Baiboly ty fa azo heverina hoe anisan'ny hita taratra ao anatin'ilay olona 420 reo zany hoe fikambanan'ny taranaka Israely 12 sy ny apôstôly 12 ohatrohatr'izay le izy pasteur ka hojerentsika le izy hiditsika ao amin'ilay herin'le teny sy lay herin'le tsodrano avy amina ray aman-dreny miresaka izy eto ny tantaran'ny Robena de ilay matoa ny Israely i Jakoba de tena vaky mihitsy ny teny manao hoe manatombo pisan-dratany ianao ary manatombo kery hitany pasteur ny olona teraka lamatoa de manana tombony amin'ny piraitapo aminy raha ianao zany niteraka voalohany de manana tombony lehibe anao no reo zandrinao rehetrarehetra eo ary zay no anisany ny adiavan'ny Jakoba tamin'ny Esau ka nitenenany manao hoe abdio amiko aloha ny fizikoinao zany hoe zandray no voaositra lamato zay vo mikohaniny ianao sarobidy loatra teo anatrehan'Andriamanitra zany no hoe lay mato pasteur Alvarez fa saingindrisy moa fa raha jerena indray le izy de ozy izy le famakinao azy teo manao hoe endre ny farafarako laka de niakarany zany hoe i Robena tsy nanana fitondratena tsara fa nisy adalana tena adalana miopampana ary tsy adinony Jakoba mihitsy na de namela azy Jakoba namela ny Robena Jakoba fa tadidiny le izy eto rehefa nitsodrano izy endre ny farafarako laka de niakarany ohatrany hoe misy teny alahelo ihany ao anatiny zany hoe itirangaty de ny famototra tamin'ny Jakoba rainy lay vaditsy ny ranony novadiny Robena ihany koa vokany pasteur Alvarez
vokatry zay fifamotorana zay vokatry zay fijangajangana izay de very teo ampelatanany robena lay osotra lamato amin'ny mahalamato azy very teo ampelatanany robena lay fahasoavana be amin'ny mahalamato azy be de be ny olona manary fahasoavana pasteur ny olona teraka lamato misy squad anankiroa le lamato mety hoe nateraka ny ray aman-drenao mihitsy ianao lamato ny filazanao fa mety ianao koa ny vonjen'andriamanitra voalohany tao amin'ny fianakavianao lamato koa ny filazanao be de be antsika nefa mamotsitra an'izay fahasoavana zay ka tsy mitahirana le satria rehefa mandeha eny ny andro sy ny fotoana sy ny volana de lasa manao adalana isika lasa miverin-dalana isika lasa manao tsifanao tsika de rehefa lasa manao tsifanao tsika dia miala amintsika lay osotra mahalamato zay ary rehefa miala amintsika zay osotra mahalamato zay de ny zava-doza de ty miaraka am'izay lay fahasoavan'andriamanitra pasteur Alvarez anao ndray Simeona Slevy pasteur Simeona Slevy a dia revereno kely lamato te pasteur tsy tsy ambako fa misy zavatra kely mba tiako nanaindrana kely le hoe robena lamatoaka ianao heriko sy voalohany tanjako manatombo mpisandratana manatombo kery zany hoe manana tombon-dany manokana tokoa ny lamatoa ary raha ny amin'ny testamenta vaovao pasteur de misy tenin'andriamanitra atao amin'ny jesosy no lahy matoa zao mivolaza tenin'andriamanitra atao amin'ny kolosianina toko voalohany a andininy fadimy amby folo mantsy jesosy zany izy no andriamanitra tsy hita lamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao fa atao amina arina zavatra rehetra ny an-danitra sy andeha ambony tany de ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana izy na arina zavatra rehetra sady ho azy izany Jesosy Kristy tompo zany no manambara sady an Jesosy ty hoe sady manana tombony amin'ny zavatra rehetra zany Jesosy Kristy tompo zany a lamatoa ary izay ozy Jesosy hoe ny famenana fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany sy any ambany tany ary romeko fahefana ianareo ny voninahitra efa nomenao anary io de efa meko an'reto olo reto zany hoe le fahasoavana tao amin'ny Jesosy a ny tsodrany tao amin'ny Jesosy a ny lova ao amin'ny Jesosy Kristy tompo satria mpandovan'andriamanitra Jesosy a dia nomenao anasanao zany pasteur ho an'ireo mpino zany a de mahazo matoko fa miara-mandova amin'ny Kristy a miara-mandray fahasoavana amin'ny Kristy Jesosy a na ny an-danitra na amin'izao fiainana zao ny Simeona Slevy ndray de zao pasteur izy io reto mirahalahy reto dia marina tokoa fa aminaniny Jakoba ny amin'ny Levy zao ny zavatra soratany ery ambany ery hoe andininy fafito tapany faharoa de hoe ampiaka azy eny amin'ny Jakoba aho ary anely azy eny amin'ny fireneny Israely tsika moa malala fa izany Levy zany a dia foko ny tanany fisoronana tao amin'ny zanak'Israely izy ireo no nandray ny fisoronana ny fidin'andriamanitra manokana ho akaikikaiky kokoa azy mihoatra noho ny reto rahalahy reto ka dia nanaparitaka azy manerana ny ireo rahalahy reo de io moa zany le faminaniana sady ny amin'ny fielezany filazantsara manera-tany reto Levy reto zany a no tandinto nyreo mpitory filazantsara zay miely manera-tany hoe torina am'izao tontolo zao tia ny fanjakan'ny fahamarinana de vao tonga ny farany tao amin'ireo Levy reo ny ositra ny fisoronana ary navarina ty Baiboly ty pasteur de zao mazava azy hoe zanaky Levy zanaky Jakoby Levy fa raha ny amin'ny boky hafa izy a any amin'ny Hebreo toko fahenina de zao volazany azy hoe tao akibon'ny Abrahama ary na de mbola vao tao akibon'ny Abrahama azy Levy de efa nofidina sady a itory ny filazantsara amin'ny rahalahiny ary zay tandido ny fitoriana filazantsara manera-tany resaka fivavahana zany a resaka ny tontolon'ny fivavahana no anjaran'reto Levy reto a i Simeona moa zany dia resaka hoe ady zany a sabatra resaka fiedina no tena hoe fahasoavana manokana nomen'andriamanitra azy fa i Joda pasteur dia nomena tombon-dany manokana ary ilay te-hipanjakana mihitsy le fanapahana ary faminaninany amin'ny Jesosy a de fa nomena ny Joda sady satria Joda dia tsy mba nahitan'ny Israely sy nahitany Jakoba adotsona mihitsy nefa na de tsisy adotsona azy a de lehilahy tena tompona andraikitra ary nandray andraikitra mandrakariva teo amin'ny rahalahiny ary zay toetra ny Joda zay nefa hitany Jakoba ary natonga an'le fahasoavana tonga ho azy a nakany amin'ny Joda zany satria le toetra ny Abrahama rainy
toetrany Isaka toetrany Abrahama raibeany toetrany Isaka rainy ary nitoetrany Jakoba dia nitambatra tao amin'ny Joda pasteur ary rehefa nizara roa ny Israely tany ariana tany dia navahana manokana mihitsy hoe ty fireneny Joda firenena ray tena natanjaka be teo amin'ny zanak'Israely Joda io zany dia fifidianan'Andriamanitra manokana mihitsy pasteur zao volazany tenin'Andriamanitra hoe mifidy zay tiako hovidiana tiako zay ty aho izy ary zay fatrapitadiana hitana manana tsafidy zany ny tompo hifidy zay tiany hovidiana ty Joda ty no novidiny manokana pasteur ary eo moa dia efa mandeha sadiny amin'ny resaka divay tanimboloboka zany moa dia efa raha testamenta vaovao no resantsika an'izany divay zany dia efa manambara sady ny fandraisana fanasan'ny tompo zany hoe efa tany aloha tany Andriamanitra dia efa nieritreritra sady ny amin'ny rano Jesosy satria ndrammboloboka dia manambara ny rano Jesosy latsaka tamin'ny tany ho fanadiovana fanamarinana dia efa nanambara sady hoe avy amin'ny alalan'ny Joda no ivoan'ny famonjena ny firenena rehetra maneran-tany pasteur marina moa zany arak'izay teninao zay pasteur Alvarez fa Jesosy Kristy tompo dia avy amin'ny fireneny Joda raha amin'ny lafiny amin'ny resaka taranaka zany amin'ny maranofo zany nivoaka tao daholo reo mpanjaka matanjaka be tahaka andry Davida Solomona ry Ezekia mpanjaka reny zany taranaka Joda avokoa reny rehetrarehetra zeny Daniel Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia avy amin'ny taranaky Joda avokoa reny taranaka rehetrarehetra eny fa anisany pasteur anisany nahatonga ny tsodran'ny Jakoba tamin'ity Joda ity dia raha tadidinao tsara tamin'ny Josefa lay nanapaka tao Egypta dia i Joda no niresaka tamin'ny Jakoba rainy manao hoe raha tsy mandeha i Benjamina dia tsy ho afaka mihitsy Simeona satria Simeona amin'io gadrain'i Josefa dia niady varotra teo amin'ny Jakoba tao daholo ny rahalahy rehetrarehetra fa tsy nisy mihitsy na resy lahatra ny Jakoba afa-tsy i Joda dia zao no tenin'ny Joda manao hoe za no isolo vonin'azy za no an'olo tena ho azy raha ohatra ka sanatria misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ihany dia za no isolo tena ho an'ny Benjamina ina koa zavatra nitranga rehefa tao amin'ny Josefa ary zalahy reo dia nasimy Josefa n'ilay fetsy anankiray momba n'le kalisina le kopy fisotroan'ny mpanjaka iny le nasitriny tao amin'ny kitapon'ny Benjamina dia ohatrany hoe nangalatra Benjamina dia hoe antefiko amin'izay Benjamina fa tsy nanaiky hatramin'ny farany mihitsy Joda aloha za ozy no isolo azy fa aza vela ho fatany amin'ny hidina hitondrana elo any amin'ny fiainatsitany raiko fa velao za zany de fa aloha zany isolo vonin'azy io toepony Joda io zay tena hoe feny fitiavana ny rainy tena feny fitiavana ny rainy zany hoe adinony mihitsy lay maha-Joda azy le maha izy azy fa ny fitiavana ny rainy voalohany indrindra dia ny fitiavana n'le zandry lahany ray tapo aminy zany hoe tena niova mihitsy izy tsy nankala zoatra ny Josefa talohatsony dia eniny Josefa n'io tantara io ary eniny rainy koa io tantara io dia zany nahatonga ny Jakoba tena resy lahatra mihitsy hoe lasa ny Joda nitsodro rano vokatra zay fitiavana sy fahasaro-piaro zay nahatonga anazy hoe tena lasa nyty Joda ity ilay tsodrano zay ivoan'ny taranaka amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia nivoaka tao le izy pasteur Alvarez ary rehefa nivoaka tao le izy dia araka le fanazavana nentinao teo lasa nizara roa mazava tsara reo firenena reo misy ny atao hoe fireneny ny zanak'Israely mbola hoe anarantsika io fireneny ny zanak'Israely io fa levony izy io taty aoriana zany hoe niparitaka nakany Asiria nakany amin'ireo fireneny efa levona daholo ny zanak'Israely tsy hita zay nanjavonany fa raha ny marina zany io taranaka le atsotsika hoe fireneny Israely amin'izao fotoana zao io dia taranaka Joda izy io ilo hoe miverina amin'ny tany ny jiosy le ao jiosy miady amin'ny Palestina amin'izao fotoana zao io zany tena ny taranaka Joda io zany hoe lay tsodran'ny Israely tamin'ny Joda tsodrany Jakoba tamin'ny Joda dia manan-kera ary nampatanjaka ny firenena fa le tsodrany tamin'ny zanak'Israely rehetrarehetra levona ho azy tena mbola hoe larantsika hoe inona ny antony nampalevina azy fa raha mijery ny tantara forotoko fafina ambin'ny folotsika dia tsy hita mihitsy zany io firenen'ny Israely io mandraka ankehitriny ny Baiboly iny tsy miteny an'izany manao hoe mandraka androany dia mbola tsy fantatra mihitsy zany zay tena nanjavonana izy io fa ho ianarantsika pasteur le amin'ny taranaka Joda teo
tam'le soratra teto moa le hoe andiny toko fasivy amby folo andiny fahafolo dia zao voalaza ny teny hoe andiny fahafolo hoe ny te mpanjakana tsy ala mijota na ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandrapatonga silo ka no azy ny firenena rehetra io teny faminaniny io paster rehefa nivoaka ny vavany Israely dia zao nefa zavatra nitranga rehefa nisy mpanjaka nivoaka tao amin'ny zanak'Israely dia ny mpanjaka voalohany tao dia Saoly dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra Saoly dia tsy taranaka avy amin'ny Benjamina nefa tia Samuela voalohany toko fasivy dia zao vaky ny teny Samuela voalohany toko fasivy manao hoe ary nisy lehilahy avy any amin'ny Benjamina atao hoe Kisy zanaky Abela zanaky Zerora zanaky Bekorata zanaky Afia zanaky Benjamina izy sy mpanjato be ary nananjanaka lay atao hoe Saoly izy zay mbola tanora sady tsara tare ka tsy nisy tsara tare noho izy teo amin'ny zanak'Israely rehefa nisy mpanjaka voalohany paster teo amin'ny zanak'Israely dia tsy le faminaniny ty no mitranga fa zanaky Benjamina ndray taranaky Benjamina ndray no nanapaka teo amin'le fanjakan'Israely tamin'ny voalohany dia ohatrany hoe tompona be le eo andin'ny fito amby roapolo hoe Benjamina dia ambodima miravira tao amin'ilay mpanjaka voalohany le Samuela voalohany vakinao teo dia efa namiravira sady ilay Benjamina zany hoe le taranaky Benjamina i Saoly zany dia noho ny maraina ho zomban-dremy izy noho ny ariva mizara babo izy zany hoe ina moa dikan'izany lozany njara iny miremboremby any rehetrarehetra any dia ny ariva mizara babo izy fa tsy nirara iny le fakataovana le tenin'Andriamanitra zay anankiray fa iverenako hoe le tantarany Joda teo ozy izy le voalazany tenin'Andriamanitra any jerentsika tsara eo amin'ilay toko andininy farandrindry ny andininy faraky amby telopolo dia ozy izy manao hoe tao no nandevenana ny Abrahama sy Sara vadiny ary tao koa no nandevenana ny Saka sy Rebeka vadiny ary tao koa no nandevenako an'ny Lea ny Sa sy ny Zoy ao anatiny zay novidiny tamin'ny taranaky eta raha ny marina raha ny soa vitan'ny Josefa tamin'ny Jakoba sy ny taranany dia tao amin'ny Josefa io fanaovanjiro io tokony petaka no nomena azy fa izao anefa ny pasteur Alvarez i Lea no vady ara-dalàna teo anatrehan'Andriamanitra raha mijery tsaritsika Lea misy an'le hoe Lea Israely efa ny anarantsika zany dia i Lea no vady ara-dalàna teo anatrehan'Andriamanitra ary jereo tsara fa rehefa maty Jakoba hoe ho faty izy zany mbola tsy maty izy tamin'io fa hoe ho faty dia alevinao amin'ny nandevenana ny Abrahama sy Sara ozy na amin'ny Isaka sy Rebeka dia ao koa no nandevenako an'ny Lea vadiko ozy io tsy miteny hoe Rahely vadiko fa Lea vadiko i Rahely natao aniritra tany amin'ny sisin-dalana tany amin'le lalana makany Betlema Efrata maty teny an-dalana teny maty teny Piterana maty Piterana izy dia naleviny teny amin'ny sisiny teny fa i Lea no niditra am-pasandrazana zay tsara marihana tsara zany pasteur fa ny vady ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra dia ny taranaky ny vadinao ara-dalàna iny no tena mpandova eo anatrehan'Andriamanitra ary iny no tena hitoerany fikasana zany eny mahatsara an'le hoe rehefa manambady tokany ianao dia iny ihany ny vadinao fa aza miovaovy tena zava-doza zany ty le hoe ray aman-dreny manambady ty dia rehefa manambady dia aveo dia isaraka dia mampakatra vady kely feo anatrehan'ny tompony vadinao légal sy légitime aminao iny no ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra ary iny no nametrahan'Andriamanitra ny le fahasoavana pasteur fa nanatompo-pitiavana mihitsy i Rahely teo anatrehan'i Jakoba fa teo anatrehan'Andriamanitra indray dia izao i Lea no ara-dalàna ary io ny aran'levina tamin'ny tao anatin'ny fasany tao mihitsy zay le volazan'ny tenin'Andriamanitra ary Joda dia zanaky Lea taranaka avy amin'ny Lea ka rehefa nitsodrany Jakoba dia io sady faminanina izy io sady faminanina na tia nomenany Josefa azy io tsy lasa tany amin'ny Josefa izy fa tsy maintsy nianjera tao amin'ny Joda izy satria io le zanany ara-dalàna teo anatrehan'Andriamanitra pasteur Alvarez ary dia toy zany koa le ndresanao teo hoe i Levy sy Simeona zany hoe la izy nahatonga ny Levy dia araka le teniko taminao teny hoe mbola zanaky Lea ihany koa io dia tao amin'ny zareo reo mihitsy zany ny fanaovany jiro fa i Robena moa napalahelo Robena asa natezitra loatra izy hoe dada maka vady kely foana dia alors ka fa betabetaky mety ty vady kely ndakativy ty koatra mety ohatraohatran'izay izy kinantso mitera-doza ho an'ny Robena zay zavatra zay ny tiako resana zany pasteur Alvarez dia hoe nitsodrano avy amin'Andriamanitra dia mifanitsy indrindra mifanajanao ny vadinao ihany koa fanajanao ny tenanao fanajanao ny ankonanao ao anatin'ny tokantranonao ary nitsodrano zay ho tonga avy any amin'ny ray aman-dreny ho tonga avy any amin'ny ray aman-dreny hoe misy zaza na misy zanaka mila tsodrano avy any amin'ny ray aman-dreny ara-pananankiray na rainao ara-nofo miteraka anao dia jereo tsara ny fahendrena tao amin'ny Joda
fanana tompo-pahendrena kokoa joda raha mihoatra am'ireo rahalahny reo anka lasa nakany aminy lay tsodrano zany hoe raha tiatsika zany tanora raka izy malala ao amin'ny tompo a ny azo ny tsodrano avy any amina ray aman-dreny anankiray satria misy hery sika ny teny pasteur de zao a misy vidiny lehibe ny fahendrena io le nangatahany solomona rehefa tonga teo amin'ny fitondrana de iny nangatahany tsy vola makarena na ny ain'ny fahavalony fa fahendrena ary vokatra zay fahendrena zay de Andriamanitra mihitsy no ny teny manao hoe omenanao zany na tsy nangatahanao za de omenanao ihany koa vola arena voninahitra zany hoe feno zany ny fitahina taon'ny Solomona vokatra zay le hoe fahaiza mitondra tena tao anatin'ny fahendrena zay ka ho an'ny reto tanora zay sambotra zay fahendrena zay de za tena milaza pasteur manao hoe aza manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao nahitanao masontro aza manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao ara-panahy fa izao tehirizo masina sy madio ny tenanao de ho azonao ny tsodrano tahaka ny joda pasteur Alvarez Zebulona ato amin'ny toko fatelo Zebulona ambony-dranomasina no nenany de ambony-dranomasina fitodian-tsambo ary sisy tany dia ifanolotra amin'ny Sidona ity ndray pasteur ty Zebulona ty ndray de resaka varotra indray izy ty resaka hoe fahaizana manokana resaka varotra ary resaka kely momba ny tsodrano teneninao tamin'ny voalohany teo pasteur resaka hoe i Manase sy Naftalia Manase sy Efraim de nataon'ny nataon'ny Jakoba ho isan'ny zanany ka ny zandriny a no itombo bebe kokoa ahery no ny zokiny misy moa zany no mpandinika milaza pasteur reo mpandinika teolojia sasany milaza ary apitaiko any an'le filazan'izy ireo a ny am'izay hoe na mizandriny mahery no ny zokiny de zao le fomba fampianaran'ny teolojianina mpandinika baiboly azy hoe io faminanina io izy dia marina fa ho an'ny zanak'Israely zay faminanina zay fa ho an'ny firenena roa lehibe maneran-tany am'izao fotoana zay koa zany faminaninany Efraima sy Manase io dia i Amerika sy Angleterre araka ny fandinian'ny teolojiana sasany zany hoe i Amerika États-Unis d'Amérique zany dia firenena ray azo lazaina hoe nivoaka tao Angleterre zany a zay zandriny lavitra ny Angleterre nefa am'izao fotoana zao a de ny depasy ny Angleterre ka lasa nahery lavitra no Angleterre zay Manase no Manase United Kingdom moa zany tiako lazaina amin'io a firenena anglisy satria misy firenena maromaro koa zany anglisy ao a de United Kingdom zany UK zany a de lehibe lavitra de lasa dépassen'ny USA zany za États-Unis d'Amérique zay zany ny filazan'ny teolojiana azy a hoe io de manambara ihany koa ny amin'ny firenena am'izao fotoana zao ary ty Zebulona ty koa pasteur dia manambara an'ireo karazana hoe fahaizana manokana ananan'Israely hatramin'izao ny amin'ny resaka hoe ranomasina zany a zareo dia manana talenta manokana manana fahasoavana mifaritra amin'ny masina io ary anisan'ny tena azo lazaina hoe mampatanjaka ny Israely am'izao fotoana zao a io ranomasina io Sakara dia Sakara sy Dana ity Dana ty pasteur de zao no mahavarinana ihany koa miteny anao teo hoe Efraim sa Manase moa zay anao tsy ao anatin'ny bokin'ny Efraim ary fa i Dana koa tsy ao koa pasteur Dana koa tsy ao a mahatonga saina hoe fa manina ary Dana sy Efraim tsy ao anisan'le zanak'Israely ro 12 000 zanak'Israely any an-danitra tsy ao anatin'le 144 000 tsy ao anatin'le 144 000 zany a i Efraim sy i Dana zany ka tsy fantatro hoe misy zavatra tsy normal ve atao anatin'ity fireneny Dana ity ary zay no ohatrany te-teny hoe misy fampianarana ohatra zao manko pasteur ny hevin'ny fampitenany zanak'Israely tamin'ny fotoan'androny raha niala tao Egypte zanak'Israely ka nifanena tamin'ny Balaka sy Balama de zao ny toro-hevitra nomeny Balaka hoe metsolo olona ao amin'ny Israely ianao dia ino no mampiditra fahotana ao amin'ny Israely tonga ny Israely ho resy dia rehefa nitondra nisy nijangajanga zany tao amin'ny zanak'Israely ary loolona avy tao amin'ny zanak'Israely any nitondra le mpijangajangana akao de zao lasa resy ny zanak'Israely de ohatraohatra zay koa ny tetikadiny devoly hoe avy amin'ity taranaka Dana ity koa angamba ozy a mety niavian'le antikristy any arinany hoe fandresentahatra zany
hoe misy olona horesena lahatra oa mba hapotika ny zanak'Israely nefa marina tenin'Andriamanitra pastera hoe ny zanak'Israely dia tsy horava mandrakizay mihitsy ty fireneny Israely fireneny nivoaka atao amin'ny taranaka Joda sy Israely ty zany a tsy horavany zao tontolo tsy horavany ny planiny Satana mihitsy a na dia nanao tetika ary ny devoly hoe iantsolona vao anatiny a napotika ny ao anatiny zany hoe tetiky ny devoly tamin'ny napitena planiny Jesosy Kristy tompo tamin'ny fidy 12 lahy izy hoe fidy anankiray am'ireo a ataoko mpamaty an'ireo dia Jodasy zany fa tsy nafoana amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ny hevitry Jodasy fa ny planin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka foana dia eo ny Gada sy Asera indray pastera hanao indray zay ya mbola iverenako kely aloha lay Sakara na Sakaramo ny filazan'ny pasteur Alvarez teo dia tahaka an'izao le izy hoe Sakara ozy mandreo anelanelan'ny vala ary hitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany dia nanongilana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo mandohetra io pasteur dia araka le teninao teo faminanina ho an'ny zanak'Israely iray manontolo zany hoe raha misy tanàna eto ambonin'ny tany tanàna na pays anankiray zany mahasarika mpizahatany be indrindra manerana n'izao tontolo zao mandavataona mihitsy dia ny ity toerana misy ny zanak'Israely atsotsika hoe zanak'Israely amin'izao fotoana zao ty any zany lay antsoina hoe tany mahafinaritra zay andehanany akamaroan'ny olona be deaibe ny malagasy makany ary ireo mpanompon'Andriamanitra goavana manera tany rehetrarehetra manerana ny Afrika manerana n'izao tontolo zao dia mahavita mihitsy rehefa mipaikeo ny volana zao mihitsy zany zao le fandehanana zao volana avril mai juin hatramin'ny volana août eo le ny fandehanana dia vahoaka maro manapitrisany maro no mizahatany any amin'io toerana io ary anisan'ny mampiakatra be ny toekaren'ny firenena anankiray ny resaka fizahatany akoatry ny arena zay efa hananandry zareo dia mahazo vola be mihitsy izy amin'le fizahatany tena mipetraka mihitsy le andalatsoratra masinety manao hoe ka tonga mpanompo mandohetra be deaibe mihitsy zany ny olona tonga any amin'io toerana io manompo an'Andriamanitra mijery zany atao hoe fahasandrazan'i Jesosy Kristy mijery an'ireo karazana musée maro isan-karazany dia mandohetra ary mampiakatra n'ilay toekarena eo amin'ilay firenena anankiray zany zavatra zany ane azo atao ihany koa manatanteraka an'izany eto Madagasikara satria misy milaza manao hoe misy milaza amin'ny teny manao hoe Madagasikara hony dia avy amin'ny hoe Isakara sy Gada zany hoe le mifandray azo eritreretina ihany nefa tsy dia tena mitombona ara-baiboly izy fa tafiditra ao anatin'le hoe Madagasikara zany dia hoe Isakara sy Gada zany hoe anisan'ny firenena anankiray tokony asarika mpizahatany be deaibe mihitsy zany i Madagasikara zany pasteur tahaka ny Isakara ity satria eto ihany koa dia ahitana karazana toeram-pitsangatsanganana na toerana zay ataoko hoe mety ampidi-bola be dia be eto amin'ny firenena anankiray fa ny zavatra mampalahelo moa zany zao ny asandalo dia mamely be mihitsy eny amin'ny tsinginy be mara iny amin'ny lalana makany be Belosortsurbiany iny zay tena mahasarika mpizahatany be deaibe ny tenanay moa tany Amorondava vao tselatsela dia be deaibe mihitsy ny asandahalo tantarain'ny olona amin'iny toerana iny zany hoe miena ny fizahatany vokatry ny asandahalo ka zany zavatra zany mifandray indrindra amin'ity fampianarantsika ity fa raha ny tena marina zany pasteur dia hoe voatsodrano Isakara voatsodrano ihany koa i Gada ozy izy manao hoe ny manao eo amin'le Gada ny manao andihany amoritra azy fa izy kosa amely ny otrika ny manao andihany ozy hamoritra azy fa izy kosa amely ny otrika ity fireneny Gada ity pasteur Alvarez rehefa tena any amin'ny bokon'ny mpanjaka sy ny maro samihafa antsika hianatra an'izy io dia manana anisan'ny mpitaritafika mahay izy io ary araka ty andalatsoratra masina zay resantsika ety manao hoe fa izy kosa amely ny otrika zany hoe ny fahavalo tsy maintsy misy manao otrika foana fa ity tarana Gada zay voatsodra an'ity dia mamely an'ireo otrika ireo za pasteur miteny amin'ireo tolonreto foana hoe inona moa zao ny fandraisana zany amin'ny fiainan'ny olona eno tsara ty zavatra lazaiko aminao ty any ambadimbadika tsy fantatra ho any dia misy otrika maro apetraka ny fahavalo misy otrika maro be apetraka ny fahavalo misy mpianatra indraindray mianatra be dia rehefa ho tafavoaka amin'ny fianarany misy mamosavy tampoka dia lasa tsy ampisaina tampoka imbetsaka amin'ny sendrana tanora ohatran'izany misy tokantrano be deaibe pasteur Alvarez
tokantrano fakaty tsara izy mivady tahin'andriamanitra le tokantrano de any ambadika any nefany a misy olona tsy faly de mamosavy an'io tokantrano io de mametraka otrika any amin'ny zavatra tsy takamaso rehetrarehetra any de vetivety eo rava le fananandry zareo rava le fiainandry zareo misy orinasa be lehibe tokony aomby be eto Madagasikara eto fa misy otrika mamely an'izy reny misy otrika tena manapotika an'izy reny ary zany na tonga ny fisiny ty fireneny gada ity andravan'izay karazana otrika izay io ihany ko pasteur na de atao hoe tsy tafiditra tao anatin'ilay razam-ben Jesosy Kristy tompo aran'ofo azy de maneho sahady an' Jesosy Kristy a maneho ilay famonjena entin'Andriamanitra izay manapotika sy mandrava ireo tetika maizina ny devoly rehetrarehetra anapotika ny fiainanao satria misy karazana asana devoly be dehibe miantory anao ndrandray de eo ianao izy ianao hoe ahoana ny lalaka ivoako am'ty inona ny tokony ataoko am'ty za de miteny atsika ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tena manompo an'Andriamanitra de afaka mangataka ny otrika avy amin'Andriamanitra io pasteur Alvarez ary zany otrika zany no mandrava sy mamono ary mandrava tanteraka ny asan'ny devoly ohatry izao klizy eo amin'ny tantaran'ny Asera sy Naftaly marina moa zany ho anao zao vao manaraka an'ity fandarana ity de miresaka an'le hoe herin'ny tenitsika sy herin'ilay tsodrano ary de tanteraka arabaky teny tamin'ny taranaky Jakoby zany raha ohatra zany ianao zao manana zanaka ianao de ireo zanaka ao reo tsofinao rano tsiraray pasteur de metraika amin'izay tsodrano zay ary nefa aza de malaky mamoaka teny loatra fa fidio ihany ny teny aroko ny vava fa raha itsika ray aman-dreny hoany tonga de miteniteny foana amin'io zanaka io sendra hoe manao zavatra tsy mety le zanaka de ho teneninao izy hoe kiala dondrombelony ity le tsisy sainy ity misy ray aman-dreny tena zany a zana lazainy tsisy saina lazainy dondrombelona tsy mahay ninninina tony de efa manahaka ny rainy mihitsy zany hoe le vadiny io zany ny tiany olazaina manahaka ny rainy mihitsy ty ny dikan'izay zany de dondrombelona koa le rainy de mazava ho azy fa tanteraka am'le akizy le izy ka fidio ny teny alokon'ny vava za de manoro hevitra anao rotra ianao zao tezitra amin'ny zanakao de marina mihitsy volaza amin'ny baiboly a hoe faizony zanakao de ny mbola misy atenaina izy ny zanaka tiana tsy tsitsina tsorakazo misy heviny be zay teny zay izy tsy miteny manao hoe ny zanaka tiana de mila tifirina ny totondry de mila dakana tsy hitamaso de mila omena ny dikio tsy miteny an'izany baiboly fa tsy tsina tsorakazo misy hevitra be izy hitanao ny tsorakazo a de maniry any atokotany fa ny totondro tonga de mipetaky tira vao tonga de testy anao fa nidikan'izay le hoe tsy tsina tsorakazo de rehefa testy anao de mivoaka kely any atokotany ianao aloha makatao ana voasary na pibasy eo tokotanao mandrapatonga anao any a efa misy zavatra miala ao anatin'ny fonao zany hoe ao anatin'ny 10 minitra ianao maka n'lay hazo ikapohanao an'le zanakao ary inoko fa ny olona misy saina tsy aka fanoto izy ohatra le teritosteri veresany an'le zanany na aka sanatry an'izany hoe boiron be reny no alainao fa tsorakazo volaza ao anatin'ny baiboly tsy miteny hoe boiron a na fanoto a na izy miteny hoe tao anangady a fa ina volaza ao pasteur tsorakazo zany hoe tsorakazo zany ohatra nyty tsy tazantsika tantokatrano anaty moa zao ny tahona micro fa kely de kely ny tahona micro de azonao velesina mihiny zanakao sady tony ary amin'iny mively iny ianao de hoe mba endray am'izay le mafinaritra tony a lay tahin'Andriamanitra tony a azonao tenenina ane zany azonao tenenina zany lay tahiny zanahary ty mba endray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iova sa tsy iova amin'ny anaran'i Jesosy ary mandeha am'izay miaraka amin'ny fitahin'ny tompo azo atao ane zany pasteur lazaiko aminao fa de manova zavatra be dehibe eo amin'ny taranakao zany zavatra zany fa raha ho anatin'ny fatezerany ianao ny anozona ny zanakao io de metraika io tena metraika amin'ny akizy io hoe tony angamba tsy mba ho lasa lavitra amin'ny fiainana mihitsy ny ataon'ny rainy ihany nataon'ny tony de manahaka an'le rainy mihitsy le izy nitolo aza ny teny manao hoe adala ny toany rainy ka ohatraohatra zay le izy toizantsika le izy Asera ozy a de avy ao amin'ny matavy ny fihinany ary izy no iaviany hanompihinandrina Naftaly dia dera vavy alefa manao teny mahafinaritra zay tsara pasteur reo zavatra reo a de miaro fatakarana be raha vao miresaka hanompi anao de Jakoba foana no anatin'ny sainao ty zany a de resaka hoe Asera ity de toro hevitra ho an'ny olona rehetrarehetra tia andeha lavitra tia andeha lavitra ianao fiainana tia andeha lavitra ianao mitokantranonao tia andeha lavitra ianao miasa fanompoana zay ataonao manana ray aman-dreny ara-panana manana ray aman-dreny ara-nofo de zao aza dimy ny hanompi
azadiny ny anybe io mantsy pasteur ny mahatonga ny olona anankiray tapaka eny atenatenany mianjery eny atenatenany le fiainany miakatra be iny de manadino an'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe tsarovo ny atylavaka zay nakananao sy ny vato zay ny itiavana anao zany hoe lay fototro lay fahasoavana ny raisiny adinony fa iasera ozy de avy ao amin'ny matavy ny fihinany ary izy miavin'ny hanim-pihina andrina zany misy hanim-pitsaky-janona mihitsy eo zany pasteur Alvarez ary zavatra tokony atao zany de ozy izy mantsy anafitaly manao hoe deravavy alefa manao teny mahafinaritra izy ity le hoe deravavy ty pasteur de mifony hevitra anankiray io le satsika eto foana hoe accélération divine afanganam-pandeha miaraka amin'Andriamanitra afanganam-pandeha amin'Andriamanitra ny deravavy tsy deralahy fa deravavy ny deravavy no anisany biby angam-pandeha indrindra misy anankiroa zany tena angam-pandeha be mihitsy de eo aloha ty le hoe guépard ty le guépard le tsitao ny teny anglisy io zany manana fangaram-pandeha be mihitsy fa ity le deravavy ty koa pasteur de manana fanganam-pandeha hatrany amin'ny 300 sy 700 mahatratra ny 700 kilomètre isan'ora ny afanganam-pandeha ny deravavy io zany hoe tena mandeha de tena mandeha de tena mandeha tsy haiko hoe inona ny biby efa hitanao fa manana an'izany afanganam-pandeha zany fa anisan'ny aingam-pandeha tena aingam-pandeha indrindra ny deravavy zany hoe ny olona anankiray mahasodrano zany pasteur Alvarez de ho tonga tahaka ny nafitaly zany hoe io le teny any amin'ny Joba manao hoe kely ny andohanao fa lehibe na faranao zany misy afanganam-pandeha araka an'Andriamanitra tsy ho takatry ny sainy ary na de zany foana ny tsofakorany olona manao hoe ny zavatra tsy vitan'ny ray aman-dreninao tao anatin'ny 700 taona mety hoe tao anatin'ny taranaka-reo ka mba tsy mba misy nanana ninino tao anatin'ny 700 taona hono de azon'Andriamanitra tratrarina amin'ity taona 2018-2019 ty ao anatin'ny fotoana fohy monja de azon'Andriamanitra hovaina ny tantaranao io lay tsodrano tao amin'ny nafitaly io rehefa midinao aminao io de misy afanganam-pandeha tsy ho takatra ny saina eo amin'ny fiainanao angamba anao izy ianao manao hoe za pasteur tena leo manofa trano hatramin'ny ray aman-dreniko efa nanofa n'ity trano ty de zao zay mianakavy mbola eto de io tsy mivoamaly sy io ny fiainanareo mianakavy ngamba tena hoe nareo mianakavy ao anatina lova be anankiray trano be anankiray io trano be amin'ny tôlo io de mifamosavy eo de mifanaratsy eo de mifanakinao de rehefa tonga ny alady nefa reninareo mitondra baiboly any de ny fiainanareo tsy mivoatra mihitsy tsy mba misy tafita amin'ny fiainany zany nareo mianakavy mila nytitsodrano nafitaly ty ianao zany hoe zay le ilana an'le hoe afanganam-pandeha araka an'Andriamanitra ozy izy mivoalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe elatra no ikaranao tahaka ny an'ny voromahery iazakazaka ianao fa tsy sasatra andeha ianao fa tsy ho reraka ny kely ozy ho tonga arivo ary ny malemo tonga firenena mahery zao Jehova no anafangana an'izany amin'ny fotoanany zany hoe misy zavatra azon'Andriamanitra tena ho afanganana mihitsy zany pasteur Alvarez miracle zany mon ami ozy le mpitory teny afrikanina anankiray pasteur Alvarez farana amin'ny Josefa le izy Josefa ndray moa zany namaraparana antsika an'ilay tsodrano Josefa de mariana fa mpanapaka teo amin'ny tany Egypte amin'ny fotoana io izy moa no azo lazaina hoe no fantsona ny korinan'ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra miopapana raha misy ny lehilahy tena notahin'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity pasteur teto ambonin'ny tany de zany Josefa izany sady mpanapaka no mpanan-karena ary reto zanak'Israely eto ny toerana misy azy tany amin'ny tany Egypte pasteur de ohatrohatra zao ny Egyptianina rehetra de sady mosarena ny tsisy hanina fa ny zanak'Israely kosa de zao sady nanakanina hoanina nipetraka tany amin'ny tany tsara indrindra de tany Ramsesa sy ny tany Gosena zany hoe le tany mahafinaritra ny Egypte indrindra nefa ny zanak'Egyptiana rehetra mponina tao Egypte rehetra mivarotra ny taniny fa mifanohitra amin'izay kosa nefa ny zanak'Israely lasa nanana tany faran'izay mahafinaritra sady nanan-karembe ny olona tena manana maizy azy tany amin'ity tany Egyptiana ty noho ny amin'ny Josefa zany sady feno ny arena sy ny voninahitra sy ny fanambinana ary ny fisandratana fa eto koa pasteur i Josefa de anisan'ny mahasodrano tena anisan'ny tena mahafonja indrindra satria maminany amin'ny Jesosy fananan-karena fanambinana favokarana fitahina fabetsahana zao zavatra mitranga pasteur zao ny tantara misy amin'ny Baiboly io le fahasoavana tao amin'ny Abraham nipita tao amin'ny ozy ny ten'Andriamanitra mahatsiany Abrahama hoe nanan-karena indrindra teto ambonin'ny tany anisan'ny lehilahy nanan-karena indrindra zany Abrahama izany nifindra tao amin'ny Isaka zany fananan-karena zany le mpanjato be nahazo avo zato eny avarivo eny ny olona rehetra mosary tamin'izany fotoana zany fa Isaka kosa
dia anisan'ny lehilahy notain'Andriamanitra indrindra ary nifindra tao amin'ny Jakob zany fananakarena sy fanambinana zany nepitapita foana zany le fahasoavana pasteur ary rehefa niara tao amin'ny Jakob le fananakarena sy fanambinana dia nipita tato amin'ny Isaka le fahasoavana tao amin'ny Jakob nifindra tao amin'ny Isaka zany hoe nifindra tao amin'ny zanany le fahasoavana tao amin'ny rainy dia aveo le rainy no anisan'ny nidioka le fahasoavana tao amin'le zanany ihany ina moa no tokony raisina amin'izany ny fahasoavana raisitsika ray aman-dreny izay manompo an'Andriamanitra araka ny teny pasteur teo rehefa mitsodrano ny zanakao ianao rehefa mifanerasera amin'ny raharapanahy ndray dia mifanerasera amin'ny zanakao ara-panahy ianao ka tain'Andriamanitra ny zanakao dia zao anisan'ny tsy gioka samyreriny fahasoavana reo zanandreo fa enao ray aman-dreny izay napita le fahasoavana tany amin'ny zanaka dia anisany mba igioka ihany koa ny fahasoavana anisany andray ihany koa ny fitahina anisany inana ihany koa ny maminy ny fahasoavana zay nepita avy any aminao nakany amin'ny zanakao dia tahaka an'izany mihitsy Jakob teto pasteur rehefa nakao amin'ny Josefa le fahasoavana dia tsy Josefa rery no ninana an'le fahasoavana nahazo tombontsoa tam'le izy fa na dia le rainy koa aza dia nahazo tombontsoa tam'izay fahasoavana zay ka zava-dehibe mihitsy ny itsofantsika rano ho anao mpitondra fivavahana pasteur dia zava-dehibe ho anao ny mitsodrano ny mpino aminao satria rehefa tain'Andriamanitra ireo mpino reo rehefa vavaka reo dia zao ianao ihany koa dia anisany mba hinana ao anatin'izany fahasoavana zany ary raha ranofo ray aman-dreny zanaka ranofo dia zao rehefa tain'Andriamanitra ny zanakao rariny sitsy ny rainao ray aman-dreny mba ho tsarovany zanaka ihany koa ka mba hinana an'izay fahasoavana sy fitahina sy mamy zay ny fahasoavana rehefa mifampikasokasoka ny olona pasteur dia mifampiampita ny fahasoavana ary ianao zay niampitany zay fahasoavana zay dia anisan'ny gioka sy mandray ihany koa pasteur ya ho tanteraka amintsika ihany koa eo tsodrano rehetrarehetra reo raha tsorona izy teo pasteur ny akabeazan'ilay tsodrano dia nisy fiatraikany tamin'ny taranak'Israely ary metraika amintsika mandraka ankehitriny satria filazany tsara velona zay torintsika izay robena lamatoan'ny Israely dia lesonao atsika mihitsy hoe rehefa nanana ny toeran'ny lamatoa ianao na hoe novonjen'ny tompo meloa ianao na tena lamatoa rabaky teny dia aza hoentina any amin'ny fisotroana sy any amin'ny fidoroana zavatra mahadomelona na any amin'ny fanaon'izao tontolo zao maro isan-karazany fa ny lamatoa zany fanatsaka nefa rehefa tsy mahay mitondra teny ianao dia mifindra le fanaovanjiro lasa ty amin'ny joda izy pasteur Alvarez i Simeona sy Levy dia taranaka tena hoe nahatonga an'Andriamanitra ny safidy manokana andry zareo reo dia izy manana fasahina ary sary-piaro tamin'ny anabaviny zay le nivetavetain'ilay lehilahy anankiray tao Sekema no nisy an'izay toeran'izay dia sary-piaro loatra izy ka tsy namelany raha tsy maty daholo lehilahy rehetrarehetra teo zany dia anisany zay fasahina tao anatin'izay no nahatonga ny Baiboly ny teny manao hoe fiadiman-doza ry zareo reo dia joda moa vandresantsika teo nivoaka tao aminy daholo ny mpanjaka malaza sy ny taranaka rehetrarehetra sy Jesosy Kristy tompo ary anisan'ny modely tsara indrindra aza mandraka ankehitriny ny jiosy dia raha miresaka an'le hoe resaka ara-panahy izy dia ozy ny Baiboly manao hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena ary tsy zay miseho araky ny hita maso ny jiosy fa zay amin'ny ara-panahy dia tahaka zany ihany koa fahitopitinytiko ely i Zebulona araka ny teninao teo dia resaka varotra zany hoe ny varotra tena mandeha indrindra amin'izao fotoana zao dia amin'iny faritra Moyen-Orient iny sy ny Proche-Orient zany hoe amin'le faritra misy ny taranak'Israely zany pasteur raha ny marina mantsy zany ny faritra io faritra misy ny zanak'Israely io mbola resantsika eto dia tsy io lay 21 600 km au carré misy anazy amin'izao fotoana zao io kely dia kely fa ny tena marina amin'io dia goavana be mihitsy ny tany zay nitsofon'Andriamanitra rano ny zanak'Israely fa vokatry ny fahotany taty aoriana dia niakely lay izy dia toy izany koa Isakara sy Gada efa niresantsika teo hoe misy no milaza manao hoe Isakara sy Gada ny vinin'ny tanàna hoe Madagasikara azo eritreretina nefa ny tsy dia azo ho raisina ho marina ihany koa lay izy fa niresantsika teo dia endrika isehon'ilay hoe toerana ville touristique le toerana zany hoe mahasarika mpizahatany be dia be mihitsy iny faritra misy ny zanak'Israely iny ary anisan'ny tana lola arana maneran-tany eo amin'ny resaka fizahan-tany dia tahaka an'izany ihany koa dana le teny le nresahanao teo pasteur dana dia menarana bibilava manaikitra zany hoe tsisy zavatra tsara mihitsy zany raisina tamin'ity dana ity fa na izany naty zany izy namoaka olona tsara ihany tahaka ny Samson fa nefa raha ny Samson moa dia inipotraka Delila dia efa nalavan'ny Samson ka tsy tazana izy tao amin'ilay 144 000 nanjavana mihitsy zany ny dana tsy dia anisan'ilay taranaka tsy dia voafito tao loatra izy zany dia toy izany Iasera sy Naftaly dia efa nresantsika teo manao hoe Iasera dia karazan'ilay hoe mpanolotra hampy
mpanotranompi zany hoe izy zany a de mpikarakara ny rainy zay le teny antsika foana pasteur raha mbola velona re tompoko ny ray aman-dreninao de karakarao me hoanipy izy fa tsy rehefa maty vo raha malala hoe ndao avadiky ny pito imbalo impolo fa raha mbola velona izy a de toano raha manana ray ara-panahy ianao de manaova tahaka ny asera avy aminao ny evin'ny anipy a ozy izy ny voalaza ny tenin'andriamanitra de tahaka n'izany ihany koa nafitaly araka ny resantsika teo de lay afanganam-pandeha n'andriamanitra pasteur tahaka ny deravavy zay manana afanganam-pandeha tsy hay tohaina mihitsy zany deravavy zany i Josefa moa de vatantsika fa mbola resana foana Josefa satria Josefa no fototry zao tantara rehetrarehetra zao Benjamina araka ny faresantsika teo a de Saul reny no nivoaka avao fantatsika tsara zany Saul zany a fa dia nefarany nakany amin'ilay vaivaha-po masiny nefarany i Saoly satria dia tsy mba nandray teny fikasana avy amin'Andriamanitra izy nitsodrano ny raisiny tato de ambody mamiravira noho ny maraina ho mandremby izy noho ny ariva mizara babo izy zany hoe voky izy zany vao mizara hoan'ny maraina zany aloha de rehefa lany efa tsy hitan'ny tsolo zay anaovana azy de zarainy amin'ny namany am'izay zay ambombava rehetrarehetra ohatraohatr' zay le izy pasteur Alvarez ny tompo hitantsika heriny teny sy heriny tsodrano zay ny resaka nataontsika teto androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ivavakantsika tompoko raha eo misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy a ny am'izany révélation zay nomenao zany fampianarana zay noheverinay hoe tena avy aminao zany tompo a manambara ny heriny teny sy mitsodrano izay manokana de mitsodrano ny zanakay mba ho tahina tahaka ny reto mpanomponao tao anatin'ny baiboly reto ho tahaka ny Joda ho tahaka ny Josefa sy ny rahalahy zay nandray teny fikasana tsara avy amin'Andriamanitra tompo mitsodrano ihany koa ho an'ny retolona rehetrarehetra reto aho a izay tapa-kevitra fa iverina amin'ny mahalamatoa azy na vavy matoa de ho raisina izy amin'ny tombo mpisandratany zany a tombo mboninahitra tokony ho ananany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a ho tanteraka aminao zay mandre ty fantarantiny zany misaotra indrindra tompo a amen eny tompoko mifarany eo ny fandarantsika pasteur Alvarez raha misy amintsika moa zany mba te hijoro vavolombelona de alefaso amin'ity numéro-ko ty ny fijoroana vavolombelona afaka mandefa SMS anao fa tsy hoe atsona akory fa misy amintsika miantso de tsy voaray fa mba tsy atsona fa andefasana SMS 03404 362 67 03404 362 67 tsy voatery fankatambavaka fa mety hoe fijoroana vavolombelona no ataonao misy amintsika koa za moa manakina de isorana atsika foana zany rehetrarehetra zany satria ny zavatra rehetra miara-miasa aso ho azy aty an'Andriamanitra numéro-nao pasteur Alvarez 033 84 232 84 033 84 232 84 ny tompo hitantsika tompoko a misaotra ihany koa naharitra nijery sy ny aino hatramin'ny farany veloma tompoko